tantara eto amin'ny RDD. Sinaizy filasarobidy no miaja miriny ary rakoto no ilalao an'ilay tantara mitondra lohateny hoe fikanandrina. Nosoratany Toky Gérard Arabemanantsoa. Nandreveo mitovy razana mamonjy nanatotosy rinao rakoto malala sy oloso. Efa ela tokoa izay tsy nidinako taty ambanivohitra rahabaina izay sy efa mampotoana maro ary tsy dia misy fivana loatra aloha raha ny tanàna isany tafotsiny no mitombo ary makomena raha teo moa tena lavitrako ny lalana raha tsy dia ratsy vao mialakely ny lalam-pirenena fiara tsy mahadao-dalana vao tonga aty tsy vita zany raha fa mbola misy ditongotra tsasakady maka tena tafiditra ny tanàna ny fiara velely ampitany io satria tsy misy tetezana mazaka fiara. Zany tokoa ngamba le tonga amin'le fitenenana hoe ny tanàna lavitra ndrinako zako tito mampiniko izany tokoa misy tsy misy antony tokony midinako taty ahitana banga mahavita n'ity somotiko tena laram-pahamenako zaranteto mba nandalindalina mango fianakaviana vatany voatonga bary matanjaka sady tsy kanosa nefa ilay ohatray maro fa tsy fahazanaka raha mananarivo hoe mitazako misotra makaty ary andeha ho ahy izany ve tsy zany tena variana tevariana tokoa raha fahitako azy soretra raha io mba ahatadidiana ahoana andasoloha faly hoay da miandro marina tena asaka tsy tadidika aisakosa azafady rery dada miandro fa tena variana be ka tsy tazaka ianao ka manahoana aloha ny fahasalamany zao hitany lahy mbola miezaka mitrovoana dia efa lazon'ny fahanterana sy ny aretin'antitra aza le tsy izaho kosa ary dada miandro eno ma enao aza nge mbola azo atao hoe matanjaka raha am'izao taonanao zao ary dada miandro tokoa ve mbola manohy an'le ny asa fitsaboana taloha reny any sa ka ny otra ny tsy dia ataoko tsony fa raha ny fitsaboana amin'ny ravikazo efa fanomeza-pahasoavana avy amin'ny zanahary mihitsy zany le roa ary elandray no zany vo hita efa mampolotona ny lasa ve na ny taty farany sa tena revony atsarana tanana izaho kosa rery dada miandry mbola sahirana amin'ny asa mandrarahy sady ny tany reta tiako ngefa nanakaraman'ireo zokolona mikarakara azy ko tokoa ny zokolona ny indreny voatra ny daholo eny matoa lahy aloha mbola tonga tio dia tsy manadino ny tanindrazana zany ka inona raha hono ny vaovao andreny voatra ao ary inona moa fa tsy mirotoroto lavana tananarivo ary inona zao maresaka tery dada miandry toreko hoe voavina natateraka ny fankalazana ny fitony taranaka ny elena onona ary tena maharaka ny ela zany voatotosa tamin'ny faran'ny herinandro teo mihitsy letsy ka malaza manoatra n'ireny famadihan'ireny kio zavery dada miandro tsy ho araka fa zao aloha sao dia nay maika lahy da asomoka eto fotsiny tsy dia misy zavatra vonjena loatra fa mba mandindy mijery ny fivoarany tanàny tsara kosa mihitsy a tena mahafinaritra za angamba le tsy no angatadalana kely fa mbola misy zavatra kely vonjeko omendalany ianao ry dada miandry eny aho ianako mahafaly ry raha miandro mahita ndray raha mba fantany matsy tenatondriako alelo mba miditra atao mipita amin'ny Facebook ty sady
tondry. Ary amin'le gasigasy mahery dolo ny tena betsaka ato CVO. Raha tsy izany dia reny romaranzy ireny no mameno netazira. Tena vitsy ny zava-pisotro ny tavoahangy very zao fa kareboka dolo ny ato e. Tena gaga mba mitazana hoe zaha rery ny hiditra nakatoerana eto. Mazana manko aty amin'ny toerana fisotroana toyitony dia rory zalahy farafahakeliny ny miara amin'irevy. Retsy tokoa zao misy banderola miara misotrosotroko. Aleo raha ranom-boankazo nafarana dia eo amin'ny latabatra tsy misy miloka kely no mipetraka. Mba hanaovy itsy ranom-boankazo itsy ange mademoiselle azafady a. Na kely azy io tsy maninona ka. Oresy tonga dia mampidina ralemma teka. Fa ory ty ralemma. Nantsy tena entana angely izy ty asa fivelomany ty. Mifoela vao maraina tira tsy mikasireraka amin'ny asa tany. Maty masoandro laha vao mody karama nefa amin'io le zara raha karamako. Tena ohatrany hoe mitsongo vomana angely ty. Tena kozy tiako angely sy mody tsy misy zavatra hafa azo atao ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana. Zay aloha raha tsy zay dia varobarotra kanefa vola ampiasaina amin'izany koa aza angely izy tsy misy. Elaza lesa miteny an'izany fa ny angely ty ny didy tamin'ny famadihana farany teo efa saika tsy voaefa e. Kozy vesika ino a na raha trosa mihitsy azako. Atiako moa tsy mba misy an'ireny orinasa ireny na dia ataontsika hoe mpanangam-bokatra fotsiny azy. Zay koa lohany hoe mba hampiakatra ny fari-piainan'ny mponina. Mba aiza lesy ireny fanomeza tokony mpitondry ireny. Lada mipanan-kareny ty mio manan-karena ihany. Mahanitra nefa vao maika mia mahantrako. Fa angaly ty vitan'izany misy koa lesy ireny miseho mpanana ireny manambaka ny mpiaramonina fotsiny mba hampitombony ny fananany. Hita lesoko hitalahy za zany lesy tena efa saika tafaroboka ny varotra n'le valatany-mbarina ery ambany varatra ery mihitsy. Kozely ty eno a tsy aritra rakoto vazaha mihitsy mantsy ho tany eo amin'le izy mamokatra be. Nefa mba betsaka ihany ny vary miakatra amin'io ka tsy fotsy letsy sady tsy fanaoko nge lesy mivarotra tanin-drazana. Marina aloha ny anahy izy mena dahazokony afaka BPC nefa zao tokony hanatra ny marojery fa io sez eo ny farany misy eto tanànako. Any amin'ny 4 kilometatra ve lesy ny misy any marojery dia tsy maintsy manofatrano aloha zany mba hitoeran'izy mena dahany. Tokoa moa efa nisy naka fanadinana BPC ny aloha. Efa nisy naka reny ka. Fa zany lesy eo ihany. Fa ny anay aza angely ty tombony fa vao manao an-tanàna ny vokatra miakatra amin'ny anjara tambolo sy tamboary nefa ty tena tsy maharaka tsony misy. Fa ay ve bevoka indray zany nikizy lahy. Efa fanindiminy amin'ny zanakareo mivady zany io zaoko. Iny tsy manome tsy ny an'lisany alesy fa tena miteraka olona tokoa ngely ty isan-jaza io raha tsy voarindra tsara. Ela ihany teno ny teny fa tsy maharaka tsony ny vokatra miakatra amin'ny anjara tanimboly. Midika an'izany ngely ty raha le maro be koa nareo miray tapoka mizarazara be zany ny lova avy amin'ny ray aman-dreny. Marina mihitsy resy zany dia hanirignany ngely ty zany mety hoe sombony kely avy sisa ny zarain'ireo zanan-kialahy reko. Aza mba mamelo mafy koa lesy tena marina zany ka. Raha araka ny reto zany dia tena sahirana ara-pivelomana izy mitsambo reto. Nefa nge mahagaga dia mbola mahita voly revena ihany relen'ody. Aleo dia ampidirina amin'izay ny resaka ka. Ohatran'ny tafahoana mantsy ny tisy ny manina. Mino fa tsy andary eto. Aleo anatonana amin'izay. Mba afaka mipetraka kely atao kaikinareo mitsamy ato ve? Faly aloha ny anarako e. Ary zary ty bandy ty tonga teny raha be zany fa leo raisina. Faly tsy ianao ve le zanaky ramanana rivo farana? Tena tsy diso mihitsy ny eritreritry nga. Izy lesy ry le manotompon'le fiara tsy mahataho-dalana mijanona ery tsapany maitso natoroko an'lahy iny. Faly mahafantatra anao zany zay rolahy. Zaho Marcel na atsona fotsiny hoe Lemy mo izy ny Rawily. Dia faly mahafantatra anareo mitsamy aloha zany. Fa zao aloha
ino a miaratsiny raha hoe somary miditra amin'ny resaka reo mitsamy tamin'ny resaka sindareko teo ohatrany hoe sahirakirana rabolina reo mitsamy raha tsy diso a ary ny resaka ve zany matompetrahany teo milatapatiana teo sa hoe mitady namany resana fotsiny aleo rangatsatoana dimy teo izay valiny ka misy kandrahoana imitsamy ary ve ony any mesefaly sa hoe ahoana le tiako le sy be vazivazy tsy maninona zany ka tonga dia azo ny lahatsaina ny tiako atongavana sady aza asiana za mesemese zany fa tsy misy olana raha tsona roa fotsiny hoe faly a dia zay eny ary ka zao araka lefa lazaiko teo dia misy kandrany tsy hoe any aiza moa zany fa eto an-tanàna ihany dia bandy roa ohatranareo zao mihitsy ny tena tady aviko zay ny anara hoe ka inona ro nyzany kandro zany ihany tokoa aleo aloha ampiana le revo dia rehefa avy eo azavaiko aminareo misimisy azafady mady mijery lampiana kely reto ka zao ary mila herim-batana sy heritsaina aloha le asa voalohany indrindra zay tsy azoko heritsaina hony aza tapahana lesy aloha le resaka fa veroizany hoe mila heritsaina hoe za taminareo rona satria tsy natao hoaniny kalosa kosa aloha le kandra raha hoe heritsaina kosa aloha ataoko fa mba hananana ihany zany aiza miditra eto an-tanàna amin'ny sasakaziny zany rehefa avy any an-tsena mifanehatra amin'ny mpamosavy mihitsy azy ny an-dalana inoko sady tsy ndray mandefa efa imbetsaka fa asa ohatran'iny aloha zany tena tsy mbola mazava amiko raha asany amin'ny orinasa aloha dia tsy dia nahazatra loatra ireo zokoko no mahay an'ireny ka zao ary le kandra fa eno tsara efa mba renareo mitsamy ve ny tantaran'io lampanandry tsy mamela amin'ny valo misy fandraisany mantsy lampanandry tsy mamela amin'ny valo ampahanina amin'ilay tantara nefa eno efa nisy ankeniko tamin'ny rebeka any mantsy le tantara fa za anisan'ny hoe taranak'io andriny io zany raha fantatrao dadamiandry le zokio le tamin'ny tanàna dia anabavina n'le mibeaka ka raha izany ohatra mety hiteraka olana aminao ihany le mission satria mahakasika an'io lapy indrindra kanefa arakaraka ao ihany iko fa inona tokoa aloha le izy tena mbola tsisy mazava mihitsy iasana zao aleo fa azavaiko misimisy kokoa mihitsy raha tapa-kevitra nareo nylahy dia ho azavaiko amin'ny atsipria ny tetika rehetra raha tsy raikitra dia asakasakareo ihany satria votsitra ny arembe ka zao ary mianina ary aloha ve nareo mitsamy fa ho tsy ambaratelontsika telo amin'ny raha lany resaka mivoaka rehetra eto zaza manahy ianao raha sefo raha atao hoe sefaly kosa nga mba tsy maninona ao fa tsy lazana amin'izana amin'izy zay tsy zazakely angekory zay fa maty kosa ianao ka toy zary ny fanazavana fa tsy ndrindona ihany mantsy ny tena anaiko eno tsara raha sady ataoko moramora ihany le resaka masera misy mahefasy raha araka ny tantara dia misy arembe toy ny volamena sy volafotsy miara milevina amin'ny andrina ao mifasany ao ay ve misy an'izany koa neniko anefa atao hoe tsy misy ninino ao anaty fasanoko efa henoko tokoa aloha raha izay raha aminay taranaka indray dia vitsiny tsy maharaka an'izany tantara zany ka raha azoko tsara nge zany dia akan'ireo aren'ireo no tena antony hitadiavanao ny fanampiana zany hoe amaky fasana zany tsy haiko aloha ny fandraisanareo azy fa amiko dia tsy zay loatra satria tsy kitika taolam-baly velivelitsika fa reo arena mileviny roa ihany no ilaina toko nga mafa manomboka mazavazava aminareo tsy kelikely amin'izay ny amba ny hevitra izay nge ny antony lazaiko tany ambonoany hoe ilana heritsaina le izy ka ahoana ny hevitrareo ny tetika sy ny fitaovana dia efa voalaniko avokoa araka le lazaiko teo aloha hoe mpamosavy aza lasa manatitra any mody ho ahy eny ekeko fa misy fahasamihafiany ihany reny fa manam-pirofo zany fa efa nahazokotrana kosa nge ny sainay ka ahoana ary ny tompon'ny hotely fa aleony sara ny vidiny ka raha tia moka zara fa misy ny arenao ka kelikio ny vola azo tsy ampy mizara na sanatria tsy misy mihitsy dia ahoana zany indray dia tsy misy atahorana fa ahoana ka efa nanao fanadidina momba an'io ahy amina kilao mihitsy fa tsy grama koa ro volamenao tena zavatra marina zany ary olona ny tantarana ihany no loha rano-bavoaka nefa milaza kosa reo fa
manatro maso n'ireo ray aman-dreny napita sy ny tantara taminy. Sady izy amin'izao olona teto amin'ny tanàna koa nefa tsy mahalala an'izany e. Aive efa voadiniko sy nohalaliniko avokoa ireo fitantaran'olona samihafa ireo, sady tsy misy miala maino nareo e. Raha sanatria moa tsy misy tokoa io arena voalaza ireo, nomeko avansy nareo rehefa tapa-kevitra fa ho atomboka ny asa. Izay izy fa omeko ray andro nareo mitsamy hietretana tsara. Tapao aingana ny hevitra fa tsy tady mokafa-tsony ary averiko foana ty ka tsy voaka na amin'iza na amin'izy zao resaka zao, na dia amin'ny vadinareo ary indrindra moa fa ny dada miandry. Ny akamaroan'ny mponina eto tanàna moa manasy mihitsy mila ferana ny vava, afaka mampikelisany amin'izay matrikisa ianao sy faly fa tsy hamoaka an'izany tsy ambaratelo izany zay raha ho ily zany totra misalasala mahaliana ihany olo izy fa aleo aloha eritreritra tsara zay ro lahy sady efa nomenao fehim-potoana ihany koa ka aleo raha pitsy no manome valy teny dia aiza aloha ny fotoanatsika. Tsy maninona raha ataon'ity toeran'ity ihany ka sady mba misotrosotro koa tsika amin'izay ohatran'leo raha nahatongavako ihany eto amin'ity latabatra ity ihany ko satria eto mba miatakataka fa zao aloha ohatra misy mampanahy ihany tsy ho gaga avy hatrany ve no manodidina raha fantatra fa hoe vaky ny fasana sady aveo lasa manambola amin'ny antony tsy mazava zay ro lahy, tsy tonga dia kobo sy ray sy potsiny eto zay ka zay ngely nyteneniko toy fa mipetaka daholo ny pakarety fa ony zao anao fanarahana araka azy tsika raha tapa-kevitra nareo ka hoentiko manaraka any andrenivohitra ohatran'ireny hoe miasa any nareo zany ary efa voalamina tsara tokoa raha zany ka zay rehefa tapa-kevitra nareo mitsamy dia azavaiko tsara aminareo mipakareta amin'io fotoana io sady efa mimaizina sady ty ny andro fa aleo raha pitro zany ary reto ka aza manana nareo rolahy fa za mandoa an'ireo azafady inge mady mivelona volona taratasy maitso dolo zany anaty porta fahelely zany zanakiraha manana rivo maro ny lahy zany zay zany dia aza dimy ny fotoana antsika telo ny rahalahy rapitso ok tena manitra ery zany kafe karakarainy zafokeliko zany dadabe koa zany dia efa mahita lazaina zany fa raha tsy zavy zany mikarakara anazy dia tsy misy fofany sa sanatria maimbo voara azy ny tena mahita lazainako tsy aloha ny kafe any dadabe andray sotranako misaotra betsaka ary mba efa hitany dadabe akaiky tokoa ve ho a le fiarany zanaka raha manana rivo mijanony ery atsapana maintso iny ifaly ve ny tiana olazainy ny fidokadokan'ireo olona tsaboka ato sy ny eto tanàna no reko fa le fiara aloha mbola tsy tiako akaiky tazako manjelatra teto andavarangana fotsiny ka tena faly mihitsy tena tsara nge zany fiara zany dadabe sady tonga dia amin'ireny tsy matao-dalana manitona maso be roa mihitsy le izy sady mihitsy aza nge ny ankizy eto tanàna makeny atsapana maintso mihitsy iverany fotsiny atray anaka sady tao hoe samy manana trano lehibe ao Antananarivo daholo ange ho an'ireny zanaka raha mananarivo reny eny ka ny fanena tany mihitsy ao maly folakandro dia nefa tovolahy be izy ihany tsy le zaza hitako teto andohana komena fahintsony raha ny reny indray anaka mety efa lasa tarazo amin'ny fianakaviany angambako fa hono ary dadabe fa aiza tokoa azy mba fofombadiny mieritreritra manko hoe mba hiaraka amin'ireny tovovavy Antananarivo mengo fantatry reny izy nakatiko kanefa ohatrany tao izy rery ihany tsy patiko fa ngaha kosa moanaka dia apiteran'izany ny atindihany ity fa tsy hamango fianakaviana teny dadabe kosa asoko fa ngako mora hoe entina ty dia hoe ampidirana ihany fa mba hoe aseo amin'ny fianakavianako ary lina mafy amin'ndrano sefaly nge zany zafokeliko zany reto dadabe asoko dadabe koa zany mba mahagaga fotsiny re sady akoatran'ireo fanalany mantsy dia fomba mimpanana ihany koa nge mampisehoan'olo tiany amin'ny fiarahamoniny dia asa re anako dia hatramin'ny
zao kosa ve lesy dia mbola matory ihany le ty elahy zao tonga mamovo maroniko jery nge zanak'elahy ty jery inona ny raha tsy efa vita zao alina be le tsy avy tafatory mbola nieritreritran'le resaky se falomaly iny indrily ty za eno aly ty eny tokoa ka ahoana marina aloha ny hevitra lahy momba ny ankandro iny raha tandro nge lesy izy miandro mivaly tentsika ahoana aloha elahy manontania io zao ahoana ny tena mba hevitra elaka ka ny any amin'ny lasa isa zao ny andrasana fa ny anahy fa hevitra tapaka mety anyniana nge lesy raha ho lavitsika io sady misy ohatr'izany aiza indray letsy efa omeny avansa raha ty tsika eny marina aloha zay na misy ihany le zavatra atao aona tsy izy azange lesy efa vonina ny risika na dia tsy misy an'izany aza zao ka raha izay zany ko ve letsy moa ampahafiry ny volananany hitany lahtsara izy tam'le nandony volany revetsika omaly tsy efa raviny amin'le vavety dolo hoe re tsy le mino reny ka mety afera mitovitovy amin'ny tony mihitsy nge zany mahampanana be an'le risy deba azo ohatran'io ka antsika aritro mihitsy reny ka ahoana ihany aloha ny hevitra laha ty aloha ahoana tokoa lesy zany lalema raha hoe azo ny arena nefa elan'ilontsika avy eo dia ahoana ty izy resy dia androto ny anarany amin'izany tsy hainy lazy any an-tsainy amiko relona tsara fa hanao fifanarahana rakasa mihitsy angetsika eny sady hoe entiny any andrenivohitra zany hoe toreny miasa ny andrenivohitra zany inge zany tsika hevitra efa maty paika matoa izy mahanafarisihana toy zao lesy raha vely sady rehefa manaiky nge ontsika dia ho azavay misimisy kokoa nitetsika aza sina fisalasalana tsony lesy reny aza lesy misy mahasama makifasana mihitsy angalarina tolapaty ny tsika volamena olo tiralema tsy afeniko amin'lahy aloha fa ohatra mampisalasala ihany nge lesy ty raharaha ty sady nahoana moa ty tsy tonga dia hoe mitondra bandy mpiara-manao afera amin'ny avany andrenivohitra any izy fa aty vao nitady atsika laha ty vely ty mitapo sa ahoana fa ahoana hitondra bandy tsy fatampiviny eto tanàna na be fanahina sy fanontaniany olona efa nitaniany avokoa zany maro lahy ary ty izy fahasalandreny ozy izy elaka tsy misy atahorana vely ty ny amin'izany ralema ka reo areno ihany nge nalaitsika fa tsy mikitika azy tsika ito ngamba fa tsy misy tokony atahorana sady zatarana azy ve lesy tsy matahotra ka vamaika fa elahy indray vola nge ho aly ty io raha vitatsika eo sady afaka amin'izay mifahasahiranana mampimemienina ny lahy isan'andro lava io tsy ampiasain'ny olona tsony fa mampiasa olona ty ralema elahy zany ngely ty tena hitako hoe resy lahatra zato isan-jato ka zaniko dia zao ary raha ty moa zany tsika sy lahy misy mahatratra dia ahoana tsy tonga dia ny fatotsika vely ty niraisina maty ny fitsaram-bahoaka eto tsika amin'izany io ndray raha be any analo apetrapo ihany zany iza resy ny hitatsika eo asako tena mangina be nge faritra misy lelapy iny eny marina aloha zany sady izy ako moa tsy mirory raha vao maheno fotsiny ny anarana hoe andrango malaza fa misy biby lava lehibe mipetraka ngeo ny fasany io efa nisy laza fa nahita azy mihinana nanapaka lalakely tary ambany tary mihitsy azako tanlahy am'izany zany zao manga mifotsiny ka elahy ve dia mino an'izany inona zany ny sakafony ao ampasanao raha misy tokoa zany ozy elaka nahoana ndray mandeha any izy nisy nahita angano sy aboby leto zany amiko mety hoe ao ihany izy lesy fa efa maty ohatra eny zao lesy raha lema rehefa tena mandinika tokoa dia ohatrany tsy mahaty antoka ihany tsika mitsamo raha mahavita nokandro sady mahita an'izany an-taninarivo zany zay letsy zay ahay avonina zany lahy vitatsika lesy io tairobainina ataotsika io tokoa ny lafy efa mipetraka eo anatiny lesy sady tonga dia tazany tsika fandao androso faly mahita anareo roland ray zay ko toraka zany ka vombony
vonona raha ny fahitako anareo zany eny tena vonona aloha ka tonga dia soraty izay tianareo sotrona miaraka amin'ny tsako dia afaka manompoka miresaka amin'izay tsika ka toy an'le resaka maly any moa zany ny ataontsika diny teto ka tia ilaza aminao zay fa vonona anao an'le asa tena vonona aloha fa manomboka eto dia aza vao tsara amin'izay ny fandehanindretra aloha rariny tokoa zany tenin'ny lemy zany ary manamafy an'izay voalaza zany lemy zay ve raha oly efa izay voalaza ny namana lemy zay vonona zay fa aza matahotra ianao tsara loatra ka izay raha teo nge ny andrasako taminareo rolahy zao raha pitso ihany dia atomboko tsika nikandra nareo moa zany milaza ny any an-tranonareo fa hiasa ty amiko zany hoe anaraka ho any andrenivohitra afa-kerinandro asiana fifanaraha-piaraha-miasa mihitsy araka lefa miteneniko maly iny iny asiana mihitsy fifanarahana iny ka lazainareo fa manao dingy tsika isan'andro manomboka raha-pitso mandritra ny herinandro farafahelany kanefa amin'ireo fotoan'ireo no andavahanareo milavaka efa misy fitaovana manokana netiko ao tsy atahorana isiveziveza raha teo moa eny amin'ny lapa satria tsy azo ivezivezy eny mandritra ny tapabolana eo taorina ny fankalazana ny fetiny taranaka ny rina farany teo marina aloha zany omeko anareo mitsamy ny faritra tokony adinga sy ny rehefa nilavaka avy eo rehefa miakatra namody avy eny amin'ny vohatra ny rango nareo dia mamonjy lalana samy hafa ny ray ohatra makany atsimo ny ray midina trary avaratra amin'izay tsy misy mahatsikaritra ny fivezivezenareo eny ny fitaovana kosa asitrika reo eny any ka ahoana mazava loatra eto mazava loatra eto rehefa tody eo milefitra raha ary vato misy ny arenanareo dia mandalo ty amiko ray andro meno ka angonitsika miaraka ny herenao ny apitsony io dia miakaka ny andrenivohitra miaraka amiko nareo mitsamy ao tsara alefa soany zaho zany ka dia amin'izay ny lazanareo mivady aman-janakareo fa anomboka ny asa nyatarinarivo dia araka lefa nilazaiko ametrahana vola ihany koa mivady aman-janakareo efa vonina any matsy mipandray an'ireo volamena reo ka mipetraka elaelany mihitsy aloha nareo lahy sady mandefa vola ho an'ny mivady aman-janakareo ohatran'ireny hoe miasa mandraika ranonireny mihitsy zany raha ahoana misy fanontaniana veatra eto azafady aloha misy efaly dia ahoana moa zany ny fizarana ny sandan'ny arena avy eo ka eno tsara zany manaramanareo sy mikaroka lalana hivarotana n'le volamena n'ray mandeha ka rariny kosa raha tazomiko ny 10 isan-jato ary zarainareo ny rahalahy kosa ny 10 isan-jato aza manafa hoe tsy andany fotoana nareo raha hoe kely ao mo tsy hamono antoka ny tena koa efa voatombatombako mantsy ny abetsaka ny arenao mazava mazavaka rehefa ny Antananarivo zany dia zay mipetraka aloha zany izy loalahy tsy misy olana afaka mipetraka ao amiko nareo mitranoko raha teo moa malalaka za ihany koa mbola tokatena za sy ny mpanampy ary mimpiambina any eno ao dia ono inona zany no ataonay mitsamo mandritra no fotoana hipetrahana ihany reo ka zay tianareo na hoe andehandeha nareo na hipetrapetraka fa ny sakafo ihany kosa mety anareo dia tsy haiko raha hoe andro miaraka amin'ny mpiambina na hividy masaka io zay mety aminareo ihany ny mpanampy mantsy tsy hoe ao foana maraina mandra-paharivony andro tsy ny afinaritra izany raha sefo tena mahafinaritra lesy fa tsy ohatrany fotsiny ka zao ary ino sefo alohan'ny akanesanareo eny an-drango rapitso dia mandalova ohatrany maka ny fitaovana eny amin'ny tranony tompoka raha mananarivo raika any hoentinareo amin'ny kitapoka asitrika reo eny mandra-bavitra ny zilana azy sady amin'izay koa nge mba tsy mametraka fanontaniana ny olona hoe hoaiza foana reto milanjangady miakatra any za indrindra ary lema iny sady fa hafinaritra fiaraha-miasa tena aza manay ianao raha sefa mariny zany olotiry lema mba tsy miahy avy ele sy ny ohatranina am'izao tsika miala isa-maraina isan'andro zao sady tsy mody atady fa mitondra sakafo avy eo efa ho maty masoandro am'reo ty voamody indray da tsy maintsy zay lesy ny atao
lalany mivola atao sakafo atoandra sy faly dia tsy afaka hidina hisakafo eny amin'ny varotra isaka mihetsika tsika rylako. Eny marina aloha zay. Araka lefa mifanarahantsika mitsaminy ihany hoe mba hampitombo ny resaka revaditsika avy dia lazaiko fa misy fandaminana tsy maintsy atao amin'ilay asa miaraka amin'ny faly aty. Ary aty ivelan'ny tanàna fa tsy hoe ny an-tranony akory. Lasainy an'izany ihany manko ahy. Sao reo mitady ahingo. Jereny anefa tsy ao akory. Ny lavy tsy mba nanontany hoe karazana asa toy inona le izy. Nataoko hoe miasa amina orinasa lehibe any an-drenivohitra le tsika. Dia ray volana eo ny fifanarahana. Fa hoe mbola misy zavatra filalantsika roa lahy aty ivelan'ny tanàna dia mamita kely an'izay aloha. Ohatr'izay aloha no nataoko e. So ihany koa fa nisy fotoana aloha sy faly no dia makatsika ny an-trano dia amin'izay mba hoe mandra ny sain'ny ao an-trano. Eny marina aloha zany. Fa tena tsy misy olona vezivezy mihitsy. Angery tia manodidina ity. Zany no tena hoe tsika mitsamorery ny olona hitako etyko. Le tiako le somary marina zany ko. Zay angely lazaiko anao hoe tsy misy olona sa mandalindalo zany hoe ety e. Fa zao hoe tsy vao tonga ao amin'le refina torony sy faly be aloha tsika e. Manampy kely sisy tsika raha pitsy dia misokatra tsika ny varavaran'ny fahasambarana ly tia. Ay moa efa lasa varavaran'ny fahasambarana koa ankehitriny varavaram-pasana. Le tiako le fa zao aloha e. Fa mahagaga ihany angely ty ny kajian'ny refiny lavaka sy ny toerana tokony ho adina e. Ihany tokoa ako. Ato ambadika tsy nanana kely ny lapa manko dia izy kanefa mieritreritra hoe ao anatin'ny lapa no angadiana. Zako aza le tsy mba gaga tamin'ny nahafantariny an'izany. Eno a dia tena atao ambany ato tokoa ve? Ena lele tsy relema ka sady andao amin'izay ody dia lazainy rasefo mba hakaty raha pitsy fa efa kely le tsy sisy tia. Ndao ary. Nakaty aminao zay sy faly ity fa efa eo amin'ny 2 metatra eo sisa dia azon'ny varavaram-bato Ay kosa. Ka zao raha ny lamina atao e. Tonga dia homano izay entana tokony entinareo any an-drenivohitra. Zao maraina zao ihany fa raha hariva ihany tsika dia anainga. Zany ve sefo? Andrasako eny amin'ny fiarinareo afaka adiny iray apiditra ny sakosinareo. Avy eo tsika miaraka makeny an-drango. Soa ihany aloha fa tsy lavitra natsapana maitso an-drango e. Rehefa voangana daholo ny arenao dia toa mamakaty anaty fiara. Ary androany hariva ihany tsika dia tsy maintsy miakatra ny Antananarivo. Zay aloha tsy afaka patoriana eto mantsy ny fiara. Sady tsy afaka miandro maraina ihany tsika vao mandeha satria tsy mba atorintsika ato anaty fiara. Sady mba tsy ny fiheveran'ny fanambakany e. Marina zany e. Raha mandeha araka ny tokony hoe zany ny tetika rehetra dia manaingy tsika raha hariva na dia hoe ratsy aza ny lalana. Ty vato fisaka be somary mitsangana manoloana antsika ty ngamba mbo tena varavarana lesy le vato fisaka natoro teo mety hoe rakony fotsiny. Karaha so fahitako azy zao nkely ty dia tena lavaka lehibe no atao teto nanaovanana ty fasany ty e. Zany hoe nitotorana fotsiny avy eo. Efa nahazo ny varavaram-bato ve nareo e? Ihany tsy afo ty salasalana fa varavaram-bato fidirana mihitsy ty tazanay aty e. Ka mekara amin'izay ary raha ily dia aleo zany hidiny e. Raha ily indray manara-maso mitady aty ambony. Ena fa ho avy ahy tsy adino aloha mijery faloha am-po sady tonga dia arihatra. Faloha amin'ny androna moa zany e. Ny sakosy lehibe ary ny tapom-bava. Mety efa maim-bolao manko ao sady feno vovokako. Efa nanaovanay karazana lavaka fasiana tongotra eny amin'ireny sisin-dreny dia amin'ireny no ametrahana ny tongotra e. Io le vato miendrika varavarana sy io ary tsy dia sa atao sokafana ihany raha ny fahitako azy zany e. Mety ahisaka tsara. Ampio ary aloha nisaka an'ity e. Rehefa misokatra ombolona ray fotsiny dia ampy. Eo ary zay dia tonga dia anaovy ny tapom-bava mahery zany vovoko zany. Riny zany voaka fiasa to biby lava ngeza be maramara be mampatahotra ty sady manjelatra be masony taratra ny jiro ary manatona ty anko nge zany tena anaiko tsy ty marina zako ty tsy afa-memotra tsony kay
voakaikina tonga miara fa misy inona latsy misy biby lava mivoaka dia nanakitra an'lemy so ihany fefa nitsatoako tamin'ny mpiangady ty le tapaka ny lohany saky anapokampileta ihany aka nefa mety anatra manodidina ny feoany sofa voaraiko le angady teo ary kay mivatsibasy hatrany anaty lavaka le zalahy ty ary biby lava onako ary mipetraka fasana mihidy be any sa metimiditra o rehefa alina ny andro ka tsy tazanay ka nanao ona nefa voakaikiny ihany tonga tsy fa mety tsy aninona ihany ka andao am'izay ridy te aloha hidirako voalohany say midira aloha anary le mijeriny ato oay marina ary tory amin'ny fasana amin'ny tany reny le izany mahagaga efitra tsy dia kely raha vato ny rindrina ary vato fisaka ny tapony sy ny varavarana mba nandany fotoana kory zareo nanamboatra nytika jereo angetony amin'ny tany tony ay to fitaovana madinika marobe se fo aleo hoe raisiny tira eto ambany ity karazana vera kely matevina izany ohatrany hoe reny kopy atolotra mipandresy amin'ny baolina kitra reny raha tsy diso ny fijeriko dia volamena izany rehetra zao misy nama vitsivitsy ay marina tena volamena tozao solosiantsy dia misy ovy ary ovy lehibe mety izany kilokavory misy baty fitondra miady kory atao mifangaro vola fotsy sy vakisoa izany ary ampondry iny razana ny fona io ngamba le razana milevina ato ary miseho ngelytiry lemy zany endriny zany tsy mifosina manontolo mahagaga fa mbola tsy karana daolo ny lohany azo atao hoe mbola hita sorotra kely ary ny endriny tamin'ny fahavelona dia efa miletika aza masina ary ty ato ambaniny dia tontolo ambany maromaro misy karandotely zao reto ny amin'io ndray aloha ohatrany efa enkenky ihany toa hoe tsy maintsy misy andrivy vononana natao sorona onko natao lavaka ny andrina za matsy ny fomba tany aty alohan'ny andrina aty atsinamana ny farany tonga indray ary andrefana reo andevy kosa miorirana ato ambaniny ato daholo zay marina voatsaroko efa enkenky any zay ela le zany ralema fa andao am'izay fialohany reto sakosy reto ary hafahafa ty raha zany ty zany ohatrany hoe manara-maso zany marina tsy sahala amin'ireny sary antony amin'ny rindrin'ireny mihitsy toy reny hoe alohan'ireny mihitsy aza mihetsika tazaka any na dia tsy nazava manontolo aza ny efitrako ty izy koa moa nasiana ondana lasa tafajery tampoka ny foana koa ka zazako ngamba miasa saina loatra zay reo fitaovana visy isany najanona sady feno raha teo koa ny sakosy anakiroko amin'le razana ny tsy fantatra sa ho tatahako amin'ity antsy ty ary iny ty ataony sefaly fa tsy efa ampy reto raha sefa sady tsy mikitika ny razany tsika ozy ianao tsy nirara iny marina fa nyvitiny ihany hatra ampy tokoa zay fa andeo hiakatra amin'izay re ary taitra be izy teo sady nahitako firavaka ihany teo amin'ny tendale razany ireny kanefa tsy nikitiany indray gaga ngambo lema tamin'ny fihetsika teo iny ny antony nanajanonao akazy teo izy dia rekotra mbola nena le razana teo ampandrofitako an'le lambanandy to reny seto reny le razana aleo anao miakatra voalohany raha sefa azo tomilay sy ny tanako raha mila tena
samy feny be dolo rehetra sakosy eny an-damosiny izy roa lahy. Ao ary afaka mandeha tsara ve lary lema? Azy fila ihany fa andamo mandeha kely tamin'ireny tsiloviko teoko. Andao amin'izay ary azony fiara rehefa manomboka ao maiziny tonga androko. Aleo zany misava lalana dia nareo ry lahy mitona ny entana avy aty aoriana. Ay ka tarito ary ny lalana Fa isaika kely angamitsika rehefa tody atsy amin'le ranokorinatsy dia rehefa tonga any amin'ny fiara indray vao misolakanjo. Fa zany aloha ihany fa ontokoa ary sy mifaly. Ianao toa hoe efa mataona maro ny taty farany. Dia efa ela zany ianao no mikasanao an'ity mission ty. Fa mizavo hiakatra tany Ambevohitra rehefa naheno ny tantara dia olona hafa ary nasaiko nanao fanadihadiana rehetrarehetra. Za sitraka elaela mihitsy mba tsy simiay any olona. Rehefa tena mahavitra sy mahapaika tokoa izany. Fa inona ary tsy mahatsindrin-dona ny dadabe vao maraina ity? Tsy ireo ty izy fa mivezivezy iraky ny trano hatramin'ny foazany teo. Fa ino ty mahazo any dadabe? Toa tsy mahatombo tsiraka mihitsy. Dia tsy haiko le anaka fa misy inona e? Toa misy zavatra mandeha zany. Zany ve? Ohatran'ireny hoe misy loza mitranga reny. Hatramin'ny alina nge dia ohatran'ny lasa eny amin'ny lapeny foana ny saiko anaka. Ohatran'ny misy zavatra manalokaloka sy manintona zany. Zavatra manintona? Eno ohatra hoe ino izany dadabe? Hoe misy mihevitry ny anota fady ohatran'ny lendre mandeha indray ve to any? Dia tsy fantatro mazava re anaka fa karakara hoe ira lososo fa andeha eny mihitsy aka. Tena misy zavatra hitranga fahavandray ve zany eny amin'ny lapa sy ny doany eny? Akoatra ny fahaizany manoatra sy manasitra ny olona amin'ny ravikazo mantsy dia manana karazana tsindrimandry hafahafa izay ihany koa dadabe. Ohatran'izany foana mantsy ny ataony rehefa misy tranga hafahafa eny amin'ny lapa sy doany. Na makasika ny tanàna toa ilay olona maty lasan-drano iny izao dia izy no manontany olona mety faritra nisy azy satria ny alamaina daholo izay mikaroka. Ary azony an-tsaina tokoa ange hoe ao tsy lasa lavitry ny mahalavo azy eo ihany ny misy ny razana fa ny sarangotiny azo tao anaty rano tao fotsiny. Izy marina tokoa moa zany izao mizoky olona indrindra amin'ireo taranak'Andriana. Zafy ny zanak'Andriana moa zany izy raha ny marimarina kokoa e. Reta-po aminy efa maty daholo. Izy raha teo moa ny farana. Efa atoandro be ny andro mbola tsy hita manangasangany foana dadabe. Fa inona ary mitrangany amin'ny lapany? Sady efa maromaro ihany izay olona nitady azy teo izay. Sary-pisainana ianao. Iny izy mamikiviko manatona ty iny. Aleo hoe tsy riako avy eto amin'ny varavarankely eto ambony driana eto. Dadabe? Fa nisy ina tandry dadabe mba aleo aloha androso anaka fa rehefa avy eo tantaraiko anao toa indrakindratra be ihany ny fahitako amin'ny dadabe izany. Tena lozaka. Fa ahoana ry dadabe? Loza hoe anaka fa ny ombazimbana tsy misy toy izany. Maty asina ny lapa, maty asina ny andrindra. Tena loza tsoma matambatra. Fa nisy inona ho atany? Nisy nandroba tao ange anaka ny fahasananjy iny. Ny lapa ny andry tsy mamela mivaly ve? Ino angamo misy zavatra indray ao anatiny ao fa tsy hoe efa foany. Tsy dadabe ihany aza ve nilaza tamiko fa ao ambanin'ny tany ny razan'Andriana no nasitrika fa tsy misy fandriana vato akory azy ao. Ka izay indrindra ny voary. Tsy ny lapa ny nisy nandroba fa ny fahasan'Andriana izay metatra maromaro any ambanin'ny tany no misy azy. Tao daholo ny tahirizana an'ireo fananany rehetra izay nahasarotiny azy tokoa tamin'ny fahaverony. Zany ve? Avy nijery teny azy zao naka ny président niara-nijery izay zavatra tranga tao izay. Inona tokoa izy ianao fa foana ny tao anaty fasana ny firavaka teny amin'ny razana sisa mitaverina dia efa mitatahana saika ny morobaina ihany koa aza. Ndrekako tena loza anaka. Tena mba loza koa zany. Ay ve nisy an'izany tantara izany koa e? Angamba mbola tsy nitantaraiko anao ka. Ary mino
fa olona mahafantatra tsara ny tantara io nanatanteraka an'izao satria fantany tsara ny refiny lavaka sy ny faritra tokony adina. Ny tsy fantatra dia hoe olona avy eto Andohanak'Omena ihany ve sa avy any amin'ny manodidina? Efa nisy fotoana ihany tokoa aloha hoe ny tantaran'ny dadabe anay mahakasika an'io e. Fa mety hoe betsaka nefa ny mbola tsy fantatro. Toy izany hoe nisy harena niarana levina tamin'izany. Mba tantarao moa ry dadabe rehefa misy fotoana. Eny eo fa tantaraka anao efa misy fotoana malalaka iny. Apatra iva fotsiny. Momba n'ity lapity zao manahirana saiko anaka. Tokony ampandrenesina daholo aloha ny taranaka rehetra ampivoriana mihitsy ka. Dia ataovy ry izay mety a. Teny efa nazavany any voninkazo tendreny vohitra izay afaka maly. Tamin'ilay lalana ratsy amin'ny lalan-tany iny moa tena ela fa rehefa nahazo ny arabe dia nirefatra fotsiny. Fa tena inga mpiasa sy matotra aloha raha ifaly. Ny toandrony iny ihany dia nisy nandray avy hatrany ireo entana ary tato hatrany ihany dia azonay ny anjaran'ireo lahy. Tonga dia amin'ny valizy kely mihitsy. Tena tsy misy dila aloha ny fampanantenany. Le mandray moa zany tsy maintsy nentina tany amin'ny dokotera ny pitsoniny ihany rehefa avy nakaina kely. Laza hoe tsy ao tsara mantsy liriko, ohatra manavinavy. Mety hoe nolekaikitra biby lava mihitsy angamba. Mangamanga hafahafa zany le izy. Eny efa nahazo fanafody zao le ry zao vao mba matorika ireko. Fa mba nanao ahoana ary zay ny any an-tanàna any. Mety hoe efa nisy natsikary davy le lavako amin'ny vohitra andrango ao. Mino kosa aloha fa tsisy anana eritreritra hoe zay ny nanao an'io satria miasa tendreny vohitra miaraka amin'ny sefaly no fahalalany olona anay. Zany eo ihany fa tetrany sefaly tiako aloha tena nahazendana anay ro lahy. Tena angeza sady malalaka ange zany. Misy rihana roa dia malalaka be koa ny zaridaina, sady feno karazam-boninkazo maniry. Voadidina tamboho avo be ny tanàna sady misy mpiambina. Fa mahagaga amin'le ry aloha izy rery mipetraka ato ankoatran'le kalam-panampy iny izay tsy eo akory azy indraindray. Omaly zao faly to nitondra tovovavy ray teo. Androany indray tovovavy hafa ny tazako nentiny niakatra tao ambony tao. Tamin'ny alina azy le ry tsy natory tato akory. Hitako moa tsy mbola rototra amin'izay fanambadianako. Sady izy koa misipotamana ato amin'izao fomba fanao zao raha tsy hoe miovanga izy. Zany tokoa le tena atao hoe manao fiainana ka. Nandeha tsara toy ny nandaminana azy avokoa ny mpakarety iny. Tsy nahalelina ihany aloha nahakana izy roa lahy. Ary maninona tokoa moa raha mazoto izy mitsangana aloha dia ataoko mpiara-miasa raikitra mihitsy amin'ny mission manaraka. Matotra ihany manko ny fahitako azy roa lahy reo. Zalahy taloha koa mantsy efa manomboka mamelafila sy maneraka zany ndraindraika. Aleoloha isaika kely dia atory amin'izay fa betsaka ihany izay ry vita alohan'izay. Efa ho amin'ny raika amby folo vera angamba vao tonga aty Ambovo. Tahaka izay ihany mijanona tany amin'ny bandy Akamatanka. Iza moa no vonjeko ato an-trano e? Mpiambina koa ngano tsy misy. Aleoloha tonga dia sosina akanjo fitondra matory no ilay. Ary maninona koa ary zany jiro zany to tapatapaka. Aleoloha ny raha manam-piaina dia aleoko. Tonga dia maty mihitsy aza. Ary maty koa ny jiro an-dala tsara e. Misy simba kosa angamba amin'ny fitaovana any ambany any ko. Ary zary zanjeko mandehandeha any amin'ny lala tsara an'izany. Nefa ngizy roa lahy fa nafaparako mihitsy tsy akatra ty raha tsy hoe misy antony goavany. Sady akatra no inona ty amin'izao andro alina izao. Sady ny faravarana tao an-dala tsara teo ny tiako tsara mihitsy.
sady mialoalo alohan'ny varavarana fotsiny izy zany fa tsy miditra alohaloha alainy ty basy ato ny fatasarety ary olona maromaro mihitsy nge izy zany feotongotra maromaro mantsy ndraiky mamindra orangafa ivoako tamiko zao fa tsy mavozo am'isany pinety fa kapitana kely etotsika many sokafana tampoka le varavarana sady tonga de tsy lovina vo misy manao fihetsika hafahafa eo tonga de firiko avy etrany isa roa to tsy misy nizanizakory ary nisy zavatra mitsirika nge tsy palo tery amin'ny farany lalatsara tery fisa zao manao fangalabe rato zao amseolo isany raha mafy oay nakahoakavananao izy teo aleo tsy haikoko ary to tsy misy nininona kory ato misy zavatra ry anjorondrika ary midiry to zavatra fotsifotsy sady lava be hitako mijoro eo marina raha tsy olona izy zany ohatran'ireny razana mifony reny mihitsy ary mierika nge izy zany fa olona tokoa le ty sahininy oay to mirehatra mena be masony loza fa manatona ty izy zany aza manatona ianao tonga de tifiriko tsy hitanao nga ty plety ty an-tanako ty oay marina tena tsy mety izy zany reny ara-tatazo tena tsy misy fetaka any taminy fa ohatran'ireny tifota rivotra zay fotsiny ary me manatona ihany ange izy zany aleo asina fiverenany ty fa tsy latsaka tonga de mety to amin'ny efitra de oay ary nyreto zavatra mandady manakana ny lalako reto nika sa inona mihitsy angerileron zany marotsatrotsaka ohatran'ny faty efa mainy zany tanana zany sady lava o lohan'ray efa karana tanteraka kanefa sady mierindery ohatran'ireny biby anakityreny aizany olena valy tafaratsakavany aty azo nreto zavatra mandady reto emotra ndray tratran'ile zavatra mena maso aza manatononareo oay fa manisy tantananle mena maso efa zarana misy nge zany tanana zany maty hinaoka marina tsy tia inona re zavatra nahampirora tamin'ny alindrinika oay efa tena atomboka ny andro ary to eto ndala tsara inga zany teto aho zany natory alina kay mavesatra be zany lohako zany tia ny tsaroko farany zao de zany ray sy ny tamintendako ary natsipitsipy ny tamin'ny gorodona ny gorodona koa nefa moa karo be ka mety zay nge mba nahavony lohako tena ny haiko sisany tsy nanaraka marina ny veriko ny firatso toringe reny tena reo tokoa ny tianabala anankitelo teo mirindrina de tena tsy nisy naheny mihitsy ve reny korotana tato alina reny izy ro natato ambany na izy ro nampiambina ve de tsy nisy naheno an'ireny eny le poletako moa efa nasiko silansy ka tsy namoaka feo rehefa nitifirana fa inona
nariny ka nefa hatramin'izay nahavy tany ty dia tsy mbola nisy tanga hafa foatran'ireny mihitsy tato fa ty endrika ilay zavatra tena mitovy amin'ilay razana tarehy amin'ny fasan'Andriana dia sahanatrivy za misy re zany efa betsaka ihany nge ny karazana afera sahala amin'ireny kanefa tsy mbola nisy zavatra hafa foatran'ireny alina ireny tsy atoratsoniko sara alina ka aleo aza tonga dia any amin'ny boaty amin'ny mihitsy mandany ny alina sady miaraka amin'ny revy amin'ny sipa sy mibandy akamo ka inona ontsy dadabe ny vaovao tany inona moa hoe anaka fa mandra-pahita izay tena marina dia nofefena mandralapa ary za re ihany no mitana ny fanalahidy ka na ny mpiampidoany aza tsy nametrahana fanalahidy ka olona avy any ivelany ary ve sa olona eto tanàna ihany nanao an'izao raha miferitrereta ny dadabe azy mbola tsy haiko mazava aloha hatreto fa ny fantatro fotsiny dia olona tena mahalala tsara ny tantara mihitsy no nahavita an'izao anaka ary efa nomaniny efa elo io fantany tsara manko no refy ny lavaka na dia refy tsy mazava tsara aza no re tamin'ny lovatsofina fa tsy mazava ahoana ory dadabe eny refy mahazaka no voalaza fa alalin'ny lavaka izay tsy misy mahafantatra mazava hoe firy raha vadika metatra mazaka eno a tady mazaka zany eny re anako karazana fandrefesan'ny taolotaloha mahazaky fa mbola tsy nitantarany dadabe anahatra amin'ny voalohany ihany ange le tantarany andre tsy mamela mivalo sady mba manokana n'ity sosoa rivo ty any ny tantara dadabe ka tokony engana aloha vavy dia eo ianao sady mandrosokitay no miaino ay andraso vetivety ary ka eno tsara ary anaka za mo tsy nanatro maso fa mbona amin'ray beka ihany koa no nitantara tamiko izay zafy nandeha tsy mamela mivalo eny misy mahanarisiva ihany ny taranany fa any an-dafiko andria tsy mamela mivalo moa dia tsy tena anarany anaka fa anarana nomena azy fotsiny tateo lina ny anarana hoe andria tsy mamela mivalo dia azo avy aminy hoe andriana tsy mamela mivalo zany hoe entitra masika sarotry valozana na eo aza nefa izany toetran'izany dia azo atao hoe nanam-pitiavana ihany koa izy indrindra amin'ireo taranany ka lehilahy tena lava sy ranjanana izy raha amin'ny toe-batana fa alohan'ny an'izako azy aloha dia efa fantatra hoe ve ny fiaviny sy ny antony mipetrahany teto ary ka ie ohatrany hoe ray amin'ireo zanaky ny mpanjakana Tananarivo izy ary nitsodrana an'ireo taranany efa maro dia maro ty farany tamin'izany fotoana izany mba hiparitaka fa tsy hiangona ao Antananarivo daholo mba samy anana ny faritra anjakany avy za indrindra anaka ka i andria tsy mamela mivalo nisafidy nitoetra tamin'ity vohatra sy lemaka misy atsika ty dia andohanako omeny zany teo amin'ny vohatra tsona hoe andrango misy ny lapa-kehitriny io izy no nipetraka taloha ary nasiny adivoro manodidina ny vohitra adivoro zay tena lalina toka sarotra niana izy io mbola hitanao io fa ankehitriny no lasa feno zava-maniry ao anatin'ny adivory nisy vavahady vato fitososona teo amin'ny faritra avaratry ny vohitra ary io ihany no andro fidirana tokanao amin'ny lapa olona nasain'ny andriana manokana ihany no afaka miditra ao anaka mba iarovana amin'ireo fahavalo izay mihevitry ny anafika ny tena anton'ireo ohatrany teny dadabe teo hoe vavahady vato fitososona eno ka aizavy zany ireo vato ireo za nefa tsy mbola mahatazana an'izany tamin'izao anao keliko ka na ny tena koa zany ka tsy mbola nahita maso an'ireo vato ireo na ny ray azako nefa toa hoe mahavesatra be tsy zaka andimy lala vato zany eny ka mety tototry ny vovotany angambako fa teo andrango teo hoe aho taminao no nitoerany ary tao no misy ny tranony fa efa rava moa le izy akehitrinyko le doany aty amin'ny iliny atsimo indray any dia dobo fanondronin'ny andriana taloha efa feno zava-maniry any koa moa le dobo fa ireo loha rano ty amin'ny ilan'ireo no lasa doany eo no asian'ny olona
rono ahy dia efa nisy fotoana ve nanafihany fahavalony azy? Efa nisy tokoa ary tsy izy nefa ireo fahavalondreo fa mahita-po aminy ihany. Tsy nisy fotoana hoe nandresen'ireo fahavalony azy ary tsy laviny fahavalony nahafaty azy fa areti-pahatera nanaka. Ka rehefa fatapatany fa efa azo isaina ny andro iainany dia nanome baiky ny mpanompony izy mba andavaka lavaka lalina sy lehibe ny refesina tamin'ny tady mazaka ny alaliny. Dia nasainy nalatsaka tao daholo ny fananany rehetra, na volamena zany na vola fotsy na firavaka zany na fitaovana tsotra. Ka rehefa fantany fa hamifotra ny ainy dia nanome baiky indray izy ny anasitrihana azy eo amin'ilay fasana. Avy eo dia nidira mivaravaram-bato. Ilay fasana nio nampitoviana endrika amin'ireny fasana hitanao ambonin'ny tany ireny ihany ny ao anatiny taoriana kelin'izay ihany vao notorana ny lavaka. Zany hoe mbola velona zany ny andrina no nampidinina taony? Eny anaka, izay no antony tsy namonosana manontolo ny vatany fa ny endriny navela teo. Oay, zany very dadabe tsy mampatahotra. Sady nisy andevy telo natao sorona mba ho lafiky ny andrina araka ny fomba tany aty. Ndry mba mampalahelo indray izy zany. Kanefa anaka dia sokajiana ho toy ny fanomezakasina lehibe ho an'ny andevy ny anaovany sorona ny tena no lafiky ny andrina. Ay ve? Dia tsy misy samikitika mihitsy zany ve ireo fananan'ireo? Sady nataony tsara ambina raha teo moa zany. Zany raha hoe mbola velona izy ny natao taoko. Amin'izay zany ny azo antoka tokoa fa tsy hisy hikitika ny fananany. Tena sarotiny amin'ny azy izy ka. Efa miloaka io an-dafonao io. Aleo rehefa mendo io trondromaina io dia misakafotsika. Avy eo fataraiko aminao indray ny toenka. Hita ho ako sady tena tsy androko izay ahenona ny toandro dadabe dia ahoana amin'izay ry dadabe sady efa nakakalana mihitsy ianao ty koa voary. Vetivety kely nandaminanao ny trano efa narintonao tsara ve aloha nefa ny varavaranao an-tany ao? Ndry ry dadabe efa na tsy valako ohatra ny mahazatra ny fanoto hidiny varavarambe iny. Ay ka taiza motsika teo noho izany teo amin'ilay hoe nasitrika velona tao ny andrina dia nisy andevy telo natao lavitra. Ka izao ka io lapy io io hitanao miloko fotsy sy mena toy ny raha io vao aingany io no namboarina ary ny taranako taty aoriana no nanamboatra azy. Fa inona zany ny teo taloha? Vato fisaka izay no napetraka teo mba hamantarana hoe eto ny faritra nandevenana azy. Zany? Na dia teo aza mahandrina entitra azy dia tsy adiny mihitsy ny nitsodrany taranany sy ireo vahoaka teo ambany fiadidiny talohany nahafatesany. Nitsodrany toy ny ahoana zany ry dadabe? Zao anaka ny fitondranandrina dia tsy nisy intsony hatreo satria maro loatra ireo taranaka ary mety ady an-trano. Fa ny anitany mety dia ny nitsodranin'ireo taranany mba havanina amin'ny fiompiana ahvokatra amin'ny fambolena. Na dia tsy nihena sy ny fady kosoa aza ny andrina dia nomeny alalana kosa ireo taranany sy ireo vahoaka ireo mba hiompi-kosoka nefa kosa tsy azo hitondrany zany eny amin'ny lapa. Ary raha mahatsapatra eny ianao fa nikitikitika kisoa na miompi-kisoa dia midio tsara aloha vao miakatra eny. Izany no antony tsy hanaovana sorona eny ankoatra ny omby rehefa misy joro na fety toy n'ilay farany teo toy izany koa anaka ny momba ny tany. Misy inona ohatrany ahoana indray zany? Tsodranin'ireo taranany mba hanomponenana sy hivelona amin'ny tany ny andohanako mena manontolo izy. Fa ny vohitra andrano kosa efa azy ka tsy azo ambolena na hanorenana trano. Ay ve ka nisy an'izany rehetra zany ry dadabe? Dia ireo arena be ny levina atao ireo mihitsy zany ny tena tsy atra ireo mpandrovy. Fa izao no tsy fantatry ireo mpandrovy efa nisy olona tsiray na roa fa maromaro ihany mikasa hakan'ireo zavatra ireo fa nahita loatra daholo. Ohatra ray zao anaka tsy iza fa avy eo amin'ny taranany ihany efa nikasa niakan'ireo aren'ireo fa vao mahateny ny momba an'ireo sy hoe nikasa fotsiny ilay olona dia tsy matesa. Ohatran'ilay zanak'iray tapo amin'ny tady kanizaniza fa tsara izay ty ivelany dia toy ireny maty rehetra reny ihany izy fa amiko aloha misy fandraisan'ilay izy anaka. Fa ahoana hozy dadabe ka? Ka ny
mijery atreny ambony lavarangana amin'ny nahafaty azy zanaka ary andro alina ny taolanao amin'ny ato ny voka maty teo eo taloha kelin'izay manko no nahitanay biby lava milaza hoe plaza loza mononao an-drango ao ka ny mahagagangy ery dadabe dia izao fa maninona ary izany no tsy nisy zavatra nanjoan'ireo olona nandroba tao ireo nefa izany raha moa mbola hoe fikasana fotsiny dia efa izany no nahazo azy tandray manaka tsy maintsy hiatra foana izany na hoela na hoaingana na tsy izao dia izao aza efa tena te atory anakako efa mavesabesatra ihany ny masoko izany sady efa mazava aminao daholo koa angamba izay ny zavatra rehetra voary eny misaotra rehefa dia tena nahaliana sady nazava tsara matory amin'izay ary dadabe dia tafandrimandry sady za koa andeha hamonjy ny fandriako amin'izay ay ohatray nisy zavatra sendratra loko anaka ahoana ry dadabe tsy hita koa rengeny nandehanandramisy falinao eny fa ohatrany hoe efa nisy fotoana ihany ny fanenako taminy dia laza izy fa efa andeha fa tsy tazako ny nandehana ohatray dadabe koa fa hifaliko ahoana koa ary sanaoko efa elaela re izy ny lasa toa hoe mety miaraka amin'ny lakany andrenivohitra hono raha ho ily sy le manampy azy asa efa engo tokoa anaka mikasika an'izayko matory amin'izay re anao dadabe ihany mbola manitatra isakako inona ary ty mahazo aty efa namonjy dokotera sy nahazo fanafody ihany fa ohatrany tsy misy vokany tsapako leraka izany aza mivatako koa tena mahery koa ngamba mipozina tao amin'ny biby lavana naikitra ny tongotra iny ka sady manavinavy izany rehefa miariva ny andro hatram'izao moa mbola tsy mahita tory ihany kanefa raha hoely re efa rendrika jerendrika tokoako ary maninona ary izany mpandiny izany no to reko ohatrany somary mitovitra ohatran'ireny hoe sanatria misy olona manetsiketsika ireny eo ambany eo tsy mijanona mihitsy nge izany hoe tsy rovina amin'ity fomba ity fa eny hitako tao ambany fandriny eny tonga dia nitsorika ohatrany tsy teo raha vao nitsoloviko ary lasa izy izy teo re lehibe ohatran'ireny olona ireny raha nifahitako azy kanefa to mandady sasaiko koa ngamba ny efa reraka ve hoay marina toa misy zavatra midaboka eo ampivoatrany io tahitra loatra koa ka latsaka hatramin'ny finday miazafana vao dokotara izany sisa ny manazava kely ny hevitra iny fa ny ary ny moramora fa inona ary io zavatra fotsifotsy be lava be nge izany masiny mirehatra toreniko ainafo re mampatahotra ary avaiza ary za feongongongo sy mibitsibitsika izany oay fa misy tanana maitobery tazina lohako sy ny tanako ary tongotra tena tsy afa-mihetsika marina fa manaty mampompandiny aleo atsomba misy sombareny ihany antsoko ka alekaiko tsy mahavoaka feo maro io fa misokatra be mivavany andriamanitra andehananareo to misy biby lava be nivoaka ny vavany iny midiny eto amin'ny fandrinaka nge izany mifona re mifona maty ahy maty io fa mamatotra le biby lava tsy eo amin'ny tongotro ny fatorany ary miolakolana amin'ny vatako rehetra izy ary tonga hatrety amin'ny tendako ny lohany ndrambo mamatotra ny tongotro tsy afa-mihetsika marina avony nako ary mahitatraty hoe ary maninona ary le mizany raso aleo arehetra ny tsiro oay fina mazo an'lasandro le ma to mitsindritra be sady tsy mahateny sepitsepotra ohatr'ireny misy manakemby ireny lema fa maninona lahy fa naninona teo ary le ty
reraka be zay moa izy ny dokotera fa nafody fampahatoriana sy fampirenana fanaintanana daholo no azony ao. Anika matovy be lemana dia atao andao zany andro. Zahay ro lahako moa zany tia mba sambany nandeha taty an-drenivohitra dia izao no mazoko, ary tsy lody hatrano indray raha sefo alina. Asa zao ny raha ody eo koa ny alina fa atao tsy niserana mihitsy. Nataitra tamiko ty hoe aiza manao mikofokofoka sy migonogony eko. Ary maninona ary lery izany sa manao firatsy. Ary iny zany eniko zany ohatra mifamindrano izy. Any ivelany any ngizy zany sa hoe zala-piambina mivezivezy. Ary misokatra ho azy ngizy zany varavarany zany. Ny varavarankely mpitaratra telokoto misy manaliko zany. Zany ko hoe tsy itiavako an'itony varavara-pitaratra tsy asiana varavarany toka. Tazana daholo zay ao avelany eo rehefa mirehitra ny jiro ao tokotany. Aleo idina fa atao lozako miasa sainety fotsiny ka. Oay, ary mijaridina be eo am-baravarana io. Zavatra fotsifotsy lava be mandindona be. Fa manofy ave sa maninona le jiro koa ty tsy mety mirehitra. Ino fa miditra le izy dia ino no atao fa olona manao sangratsy ve ty tsy ho azo kosa aloha lemy. Aleo le re atao fa zasy ty zavatra ty mifampitady eto. Andraso, aleo alaina le kopaina ampirimoko ato amin'ny doham-pandrinako ato. Ary ny voazy daholo ny varavarankely sady mandrivotra be izany ka mitopatopa tsy misy ohatr'izany ny lamba-baravarankely. Iny reto miakatra amin'ny varavarankely rehetra zany to olona sa inony reto mandady migorodona sady am'izay telo be zao ny feony am'izany nirondrona matsiravina le zavatra fotsifotsy ry manatiny ihany. Indrarina atao hoe za koa ty tsy tafahetsika fa mipararehetra fotsiny eto tongo-pandrina eto. Osy ty fa mirehitra koa ny masony ty zavatra ty. Inona natao hoe zany vao tena faty rara ozy mirehitra mena be ny masony. Inona ry natao ka manatona moramora ihany ty zavatra fotsifotsy ty fa le telo hafa kosa mirondrona fotsiny ampovoatrano dia mangovotra marina. Tena latsaka hatramin'le kibay. Ino fa avoaka ny tanany ary feniperatra ke zany ny tanana zany. Oay, tena feheziny maro ny tendako sady ankiny amin'ny rindrina no tsy ampiteniny amin'ny tany ny tongotra. Avy aloha fa misy mandelingirana mety mifano mihitsy ny zavatra mapany hoe fivoany aty amin'ny terasy ary le zavatra mivezivezy ery amin'ny tokotany tampony zany lery atao hoe alika atao rifatra loatrako sady aloko fotsiny tananako masoko ngamba mandorony lefa tozidozy sa very ny zavatra indray tonga manafika aminaty raha izany jeto lany ndraisina avo anga hidina ianareo amin'ny be olona reny. Eo arany lafa eto mijoro mitohatra fidirany io le zavatra mena maso sady boraka dobo ngeza lamba mifono tratra zany masoko ve mandoroy dia
Ny misavo zany toko zany hoay taonana sakitraky ny tazana misy firavaka ange zany fa tsy ireo firavaka ny ravany faty teny mifasan'andrina ve izy zany tena tsy salasalana fa ny avelony zany ty manetsika azy hoay sady manatona ihany nge izy zany tsy notrandray ombo rety fa manaraka azy avoreny no zavatra mainty be tsy mandady otrany farany inona lesonao atao a lozy ty marina vatako ty mangorisy notrandreny andairany atsika faratapany rety tonare aza manatona anareo inona reny tadiavinareo fa tanterahako hoay tsy misy mamata manatona ihany sady lefitefy eto farazorony ty rasy raha mienitra ty de natsaka ary ny ty atony to mitamba tamy savony tongotsy le lavabe ny tena fa de firesitoka matriny fa miakatra ambony pureny sidiny reny le zavatra ary to orona makety amiko otranyre baly reny tatsako lasaka mariny tena gaga sy raiky tahotra izy ro lampiambina mitantarako ny zavanitranga tamin'ny alina tsy mbola nahinotrangan zavatra ohatr'izany hono izy ireo sady tsy mbola nisy zavatra sala am'izany tato hatramin'izay ny ambina amin'ny tato so ihany fa mety lasa angamba reo zavatra hafahafahitany fa savotry ny aseporana noho ny fanakendranana nataony ary zareoko rehefa nahatsiary tena ny maraina de efa tsy teo tsony le zavatra ny androko moa efa nazavy ny hity tsara daoly ny varavarakely sy ny varavarambe ohatran'ireny hoe tsisy ninininy reny so ihany fa tsy nataony ninininy lema fa tena azony sy faly ny tena nampalahelo maty vokatry ny fientserana teny ambonin'ny trano misy rihana dimy maty tsy tradrano ohatrany hoe nisy nanosika mafy de mafy reny ono satria miataka lavitry ny fototry ny trano mihitsy ny fatany ny tataza ny vita amin'ireo seza fipetrapetrahana teny tokotany ny tratrany fa vako ohatr'ireny nokapaina tamin'ny antsy reny tena mampalahelo ny fitantaran'ireo havany azy tonga teo mahaliniko andranomarina de nyandoanakomeny zasy lema rehefa tsy nisy tsony ny zavatra tokony ilan'ny polisy anay tamin'ny fanadidina momba ny nahafatesan'ny faly tsy olona velively na vitan'izao fa mety le zavatra niseho taminay alina iny ihany rehefa avy tao aminay zany reo zavatra io de nakiny amin'ny faly so ihany fa tsy de nihetsika le aretin'ny lema omaly riva fa ty izy malemilemy ty fotsiny ko sady tsy mahavita amin'ny teny firy inona tokony moa zany no antony hijanonanay any an-taninarivo kanefa ny sefonay azy iny maty vo tonga any an-tanàna de tsy maintsy eo midada miandro no antony voalohany satria izy rery any zao no mety mahasitrana an'io mino aloha mantsy fa misy ifandraisany tamin'le nandrobanay ny fahasan'andreny zao trangan-javatra rehetra zao de ho tenenina aminy ve nefa ny mariny aloha rehefa tonga any de ho ito izay ambara aminy fa ilemy zany ty de tsy maintsy ampiana be mihitsy vo tonga eny amin'ny tanànako inona tsara hoe zato loza tantarainao raha hoity zany sy dadamiandry maty nisy namono faly nefa ne de mbola tena tanolo le zalahy iny tena mampalahelo zany ko ka zany ny zavanitranga-tandry dadamiandry de zany no antony napody anay vetivety ohatran'izao ary ty lema inona tsara minavo azy no kekerim-biby zay ho izy io
nisy fotoana mantsy nandeha tany an'aly zay niaraka tamin'ny faly dia tany nahavoazan'izy io ohatrany hoe biby lava ao no saika voakapany teo ary tonga dia nanaikitra azy aleo aloha tsy mbola lazaina ny marina fa so dia andatsy hitsabo azy io dada miandriko ary angatsy nentina namonjy mpitsabo mihitsy no reraka be ohatr'izao izy ity ka sady toa ela tsy mahavita amin'ny teny tsony ka efa nentina tany mihitsy fa tena tsy misy vokany dada miandry efa nahazo tsindrona mihitsy aza nge izy io ka ingao raha hoe le patalohany aloha jereva anazy tsara aloha ary ao io amin'ny vavaranjony io dada miandry tray oly retsy a teny efa mangana be eny manodidina n'le ratsy zany eny sady am'izay lehibe ohatran'ireny kaikitralika ireny fa inona marina ny navoany io ka mety biby lava misy pozina le izy fa ny mahagaga ngery dada miandry dia isaky ny rivo lema no hitako tena tsy ao mihitsy ariva angamba ny tena fihetsehan'le izy fa ohatrany ahoana lay setsehany mintsitsindritra be hafafy zany sady misefosefo be lery tena enjana indray zany tena enjany eny hosorako amin'ity menaka ty aloha ny vatany manontolo sady ampisotroko tambavy ray zay izy dia hita eo ny fivoarany dia misaotra indrindra amin'ny fikarakarana ary dada miandry ilema ihany keo ange azo atao hoe isan'ireo zafokeliko ka tsy maintsy karakaraiko ka ataovy re zay hitanao fa mety tsy misy isaorana fa asako sady adia tokoa zany anako fa inona na nataon'ny zalahy reto tany tena vafa mihitsy zao fahitako azo zay aloha fa eto any antranony am'izay izy dia antsoe raha misy zavatra hafahafa tsaratsara kokoa ianao raha tsy mamela azy verika io eny ary misaotra betsaka ary dada miandry andao ary dada be ahoany mitady anao angera wily sady misifosefosepotry ny fianjakazahana mihitsy izy savy miakatraingina re izy anako dada miandry marosoa mba makanisa mihitsy aloha ianao any an-tranony lema fa tena mihetsika be nge izy eo sady sepotra be raha mifahitako azy eoko ka aleo lovonjeranengany izy zany ko ihany fa tsy dia mifanalavitra loatra ny trano misy atsika andriamanitra andrianana azy fa inony ty fa misinary dada miandry za rery any zany no mahita ny bibilava ngeza be manery ny vatan'le miray manontolo io ny lohan'le bibilava mamatotra ny tentana ary nyrambona iany tolo tena ben'izay bibilava re zao sady sy tia ve le bibilava plaza losa le moniny any an-trango ity mihitsy le mivoaka avy eo amin'ny tomanina ny lapa satria efa misy fotoana nahitan'io talohan'ny nafaka isandrasana tena tsy diso ny ahako fa tena nandray anjara tamin'ny famakinany fahasanandriny zany izy vola reto ary mety misy idiany am'izao koa ifaly fa misy inary dada miandry ohatry ny variana be nge ianao zany zao tena tsy misy azosika atao tsony efa manary eny izy io tara loatra fa izao aloha inona ny antony tsonga dia nylazanao any marina biby lava nandrango mampijaly azy io plaza loza zaiko raha vita melanareo ny andrina andeha tsy mahamela mivalo am'izao fahotana mahafatina taonareo zao hitanao koa zany le fatina biby lava atao amin'le lavaka noadina iny ka tsy miseo izy raha tsy amin'ny olona tia misehony raha nidina atao zay dia tsy nahita na ny fatiny aza zay zany vao tonga amin'ny fitenenana hoe biby hafa mihitsiko ary tsy mihetsitra tsony nge lemy zany ka efa tsy misy azo atao tsony tena maty lemy tsy mitepitsony fo marina sady midiridiry be ny masony lema tena loza lava elety zay lema mahay reza leo loha mahay reza daholo nareo lema ty vady aman'izany ny tena mahomena mijery sy nyazo mba miangavy anao arery dada miandry mba ampio re mivala aminao re mba avoty mifony misy zavatra hafainy koa zany miseho aminao tena mifony ary dada miandry zao aloha raha viga raha ny fanimbasimbanana ataonareo
dia tokony tsy hanampany areo mihitsy. Ampio re tompoko. Kanefa amin'ny mahampiarabelona dia ataoko ihany aloha izay azoko atao. Tanampy olona manko ny fanomezam-pahasoavana natolotra fa tsy mitsara na mamela ny olona ho fatsy. Misaotra tompoko. Kanefa zao tompoko. Apatsahivoko aminao ihany fa Andria tsy mamela amin'ny valo no anaran'ny Andriana. Ary hainao tsara angamba ny dikan'izany. Iny. Ka nahamela anareo aza izy no tsy haiko ny avelony moa zany. Iny. Marina fa nanao tsy mety zay kanefa vonany ianao zay mety rehetra ampitsahatra an'izao mamy ny mena ry dadamiandry. Ka izao ary iny tompoko. tantara ho daholo ny zavatra niseho rehetra ary aza misy afenina mihitsy iny ary dadamiandry ka zao ary. Zahay le efa nahiko zay ka ifaly zany ny tompo-kevitra amin'izao ary tena ny Andriana sy ireo andevy telo zany no miseho amin'ireo ireo andevy moa dia toy reny mpiambina sy ny miaramila an'ireny. Raha pitso dia raha pitso ihany tsika dia mahakeny andrango tsy andrasany ela mihitsy. Tena mifona rery dadamiandry. Raha ny tantara tamin'ny aloha mety mba ho avitra ihany efa rano raraka tany tiako sady efa latsapaka loatra raha ny fahitako azy tsy misy azotsika natao. Ka hono ary dadamiandry inona zany zao ny tokony atao ka? Azao aloha aza misy kitihana tsony aloha ireo vola azonareo tamin'ireo reny atao ireo. Aza misy ampiasaina ihany koa tsy maintsy manao sorony tsika raha pitso zay ihany. Sorona? Aza tapahanao aloha ny resako tsy olona akory natao sorona fa omby zay mantsy ny mety nahataitra anao teo. Ka volafa zany ngeny tsy maintsy ampiasaina hividianana ny omby io raha tsara indry tena izay mihitsy. Vola azonareo tamin'ny rary no ampiasaina hividianana ny omby ary tsy izay omby rehetra ihany koa akory fa omby vola vita ny tsy maintsy tadiavina anaovana alafaditra. Azosokajiana ho alafaditra manko ho ataotsika io. Vola vita? Eny omby ohatrany aona koa le hoe vola vita ary dadamiandry. Azao raha wily mena ny lokony saingy misy sada fotsy eo amin'ny tapokandriny eo amin'ny trafiny na eo amin'ny sorony dia eo amin'ny tongokeliny sy ny tongobeany ary eo amin'ny tehezany sy ny mongombodiny. Tsy mora no mitady an'io karazana omby io kanefa tsy maintsy tadiavinareo arak'izay haingana sao dia ho tara loatra eo indray. Tsy maintsy ho karazana omby io ihany no atao sorona mba ho fanomezakasina ny Andriana zay. Eny tompoko. Sarotra ihany nefa nahitana an'io omby mitovy loko amin'ny lazainao io ko tsy maintsy hitady vola aingana dia aingana koa zany satria ny tahirykeliny tsy hahatakatra an'izany tsony no ny vola miasa raha teo efa avy amin'iny arena tao iny avokoa ko. Andraso tombo-kevitra anao eny tompoko. Ohatra ny nahity iray ihany ao amin'ireo ombin-drakoto vazaha ampolony ny ombiny ao fa izay ray izay no tsikatro fa manakaiky amin'ny omby vola vitako. Inona moa zany fa tsy maintsy ho lasany ihany zany le valataham-barina etsy ambany varatrako. Eny misy mahatsara azy ihany satria noko fa tsy handaizy raha hoe atakalo an'le omby vola vita le tanimbary efa mitseritiny hatramin'ny ele. Azo atao hoe lehibe ihany mantsy izy io ko. Eny ka mifampiresah tsara fotsiny aminy aloha. Eny marina zany dadamiandry. Fa rehefa azonao io omby io dia azao za indray no ilazan'ny mponina rehetra mba hanatrika ny alafaditra. Tsy maintsy midio amin'ny rano doany kosa nefa ianao vo afaka miakatra amin'ny vohitra misy ny lampanandeha tsy mamela amin'ny valo vohitra natanterahana ny fomba rehetra manko zany. Eny ry dadamiandry ka raha pitso vao marainaina dia makeny amin'ny rakoto vazaha dia zao eny tompoko. Tiady aloha misy ravikazo efa nikarakaraiko manokana ty tenehany iny dia androna atao rano fisotro ihany koa sady hikarakarana sakafo. Mino fa ho tonitony ny alina rehefa ampiasainao iny dia misaotra indrindra ry dadamiandry. Tsy misy isaorana akory. Isaorana zanahary fa nanaiky ny anakalozana an'le tanimbary amin'le omby vola vita ihany rakoto vazaha. Mba nilamina ihany koa aloha tamin'ny alina araky ny afatry dadamiandro mahaleriva ny ampony ihany koa marina zany dia entiny ety
miantso anao zay Andriamanitra andrianana ary tompon'ity tany ity. Tsy adiny koa nareo razana indrindra ianao ry andeha tsy mamela mivandro. Tsy miantso fe miantso ihany tsy akory fa ao ny antony miankinamana iny e. Tonga eto amin'ity lampanao ity zahay amin'izao mitsidikandro zao, midodododo mangata-pamelana aminao noho ny fahotana mahafaty vitan'ity zanakao ity, izay efa latsa nenina sy tonga saina tamin'ny tsy nety nataony tokoa. Zay efa vita ny fandraisam-pitenenany tatabe. Naharitra teo amin'ny 20 minitra teo. Fifonana sy fanomezana asina ranoray no nataony. Iny fa manao ny fombafomba rehetra raha hoely. Iny izy fa mitady ny rà avy eo mandraraka ny ranomby eo amin'ny toerana natokana ho amin'izany. Iny ty ataony. Midina indray izy dia makeo akaikin'ilay lavaka miaraka amin'ny toka sy ny sakosy raha mandohalika. Ary maloka tampoka ingeny amin'izany sady mandrikitra. Ary tena mirotsaka mihitsy ny olana. Sady mivatrabatra tsy misy ohatran'izany ty izy. Mitopy ny tany sy gagagaga ny olona rehetra. Oay! Ary tena mirotsaka makany amin'ilay lavaka io tany misy indray ilo izany e. Rosy ty marina. Isana trive ka milatsaka sy tokotry ny tany ao raha iny e. Sady mahagaga fa takizay dia nifinda ny rahona. Mamorona mijery any daholo ny olona. Aleoko aloha zah mba hanantony iny ka. Tena enjana indray ny tantariny a. Soa ihany fa voatolotra soma tsara ny lavaka ary niverina ny asan'ny lapa. Dia atao anatra ho an'ny sisy reny anaka. Hitako. Tena sarotra iny a. Na izaza tsy nieritreritra hoe iverina amin'ny lohan'ny ihany ny asan'ny lapa. Tazako nidina tany anaty lavaka tany manko ilay biby lavako. Sady tena mitondra fananarana daholo reny zava-nitrangy reny. Raha teo amin'ny olona nanatrika fotsiny aza. Sady izany raha hoely. Eny e, tena marina izany ry izy mianaka. Tena efa saika nena mihitsy angenina nefa e. Le mamody indrisy fa iny maty iny e. Raha tsy nisy ny mifankakazo iny zany ny razonana dia nilevongelona tao koa ako. Naloza. Za koa aza nge nietreritra hoe tena tsy mamela mivaly tokoa ny andriny. Kay momba namindrano fo ihany ianao ko. Ilemany tsy nahazo famindra-po satria izy taranaky ny andrina. Sady nalala tsara amin'ny tantarana dia amin'ny ampahany ihany azy. Tena fay ary dadamiandry. Tena fay ah. Eny e. Misaotra anao fa raha tsy ianao dia asa fotsiny ngamba zay nahazoko. Marina e. Zao tia mitandazana namidy. Natakalo moa zany. Niary iny efa saika namozana enena. Tsy misy eto am-pelantanana nahary ary aza. Zao vao tena hoe aotra e. Tena zero. Ka tovianatra ho an'ny sisy reny anaka. Aleo ihany mitady vola amin'ny rariny raha melona vady aman-janaka ihany. Fa zao tokoa ahy e. Ty vadin'ilema mitondra voaka ty zao no tena mampalahelo ako. Lemy ty tsy hotsony andeherana. Ny ankizy ty maro sady mifampitohitohy kely ery. Tena mampalahelo ka. Inona moa no azontsika atao eo anaka? Sady loza kongery zareo e. Ahoana raha iny a? Ka riko tamin'le zala mpiambina ny tranony faly fa tratra koa nireo mpipampanao afera niaraka taminy tahorinan'le nahafatesany intro. Rehefa nanao fanadidina hono mantsy ny polisy tamin'ny nahafatesany dia zavatra hafa nita. Tamba jotrana mpanondran'olona akoatra ny famakina fasana hono. Tena avitana raha mihitsy ty fitiavam-boly ty ny retika. Na ny momandra-manana rivo rainy aza nge ka efa nisy fotoana nahoraka ihany hoe mpangalatra olona le. Satria rehefa maty izy dia nitsahatra zany. Kanefa dia mbola nitohy izany falizanany indray zany avy eo ny asa ratsiny ko. Raha tsy nisy ny sikan'andrina zany tsy ny farana mihitsy ny asa ratsin'ireo. Raha tsy nisy ny sikan'andrina koa nge dia mety ho tamana tamin'ny asa maloto zay ko dia nanohy foana. Mahafinaritra rehefa mahay mandray lesony nareo e. Renareo ty ray tantara nampitondraina ny lohateny hoe sikan'andrina.